Tomboko lasy tompoko vavy tonga ao anatin'ny fandarana antsika eto amin'ny TV Presse Madagasikara. Toy ny mazatra moa zany dia manasa vahiny ary ny vahiny izay asaintsika androany dia tsy iza akory fa ny filohan'ny HCDDED Andriamatoa NAVONY Pierre Lenoble. Miarabanao tompoko nanaiky tamin'ny fanasana. Miarabanao Andriamatoa, miaraba koa ny mpanao gazety ny namana rehetrarehetra izay manaraka ty fandarana ty na eto toerana ny Ampitan-dranomasina. Arak'izany moa dia makasika indrindra ny tontolo politika sy ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao no entintsika atao anatin'ny fandarana. Betsaka ny mpanaraka sy ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao tsy mbola tena mahafantatra an'izay tontolo iasana zay. Ny HCDDED dia rafim-panjakana ray voafaritra lalam-panorenana amin'ny andininy 7 ary no amafisiny lalàna zay amin'ny 2015-001 zay ny lalàna fiazy. Ny HCDDED dia karazana arofanina ho antsika rehetrarehetra satria miaro ny demokrasia, miaro ny fanjakana tandalàna ary fanajana zon'olombelona. Azo azavaina misimisy ve zay hoe miankina amin'ny fanjakana ve zany ianareo sa mahaleo tena? Le miankina amin'ny fanjakana spesialy no fanontaniana satria ny HCDDED dia rafim-panjakana mahaleo tena, tsy miankina amin'ny ministera atsy, tsy miankina amin'ny androm-panjakana eroa fa dia androm-panjakana anankiray, rafim-panjakana anankiray mahaleo tena napetraka ny zay lalam-panorenana atsika zay. Miresaka an'izay atao hoe fahalalahany demokrasia eto amintsika izay ianao amin'izao fotoana izao, ny fahitanareo amin'ny ankapobeny zava-misy amin'izao fotoana izao tena miatra marina ve zay hoe fanajana ny demokrasia sy ny état de droit na ny fanjakana tandalàna? Rehefa niatra elabe zay dia efa tsisy nanangano ny HCDDED. Matona tsanga ny HCDDED dia anarina zay tsy mety. Raha ohatra ka fa nisy ny fanajanantsika demokrasia, nisy ny fanajanantsika tandalàna, mbola inona koa nanangano ny HCDDED ary? Noho izay tsy fampiny zay nanangano anazy ary zay nampijoroana eto dia mamerina mampatsiahy nyzay andraikitra zay. Hatramin'izao efa nisy ve zany ny asa nendreketanareo na hoe nidiranareo antseto atao anatin'izay fampatsiahivana ny zava-misy hatramin'izay satria raha ho foaziko kely ny tantara nisy ny atao hoe kianjan'ny demokrasia tetsy Ambojatovo taty aoriana le izy nidina manahoana azo atao ve le maneho hevitra ankalalahana sy erana mibesiny maro amin'ny toerana tahak'ireny sa tsy azo atao sa amin'ny fotoana tahaka ny ahoana no azo atao dia amin'ny fotoana tahaka ny ahoana no tsy azo atao? Eo mihitsy moko ny oranantsika rehefa aloha resana ara-tantara ny etsika malagasy dia niaina tao anatin'ny rafitra anankiray zay nisy ny hoe ditiky felehibe. Tamin'andro fampanjaka atsika dia tsy nisy zany nafahan'ny teny zany. Rehefa miteny mpanjaka dia nikena zay. Foana zay ny fanjakan'ny mpanjaka zany tamin'ny taona 1896 niditra ny fanjanahantany. Rehefa niditra fanjanahantany koa dia mitovy daholo nanaovana ny gasy ankoatra ny citoyen frantsay dia tsy mahazo miteny firy ny gasy, tsy mahazo mitaky ny faleovan-tena dia maro nahiditra-ponja, maro maty tamin'izany fotoana zany. Tonga mandingana tonga ny faleovan-tenantsika tamin'ny taona 90 dia mbola nisy saritsariny zay, zany hoe tsy afaka miteny firy, afaka miteny le olona fa mbola misy limity ihany. Ny mpanao gazety mahafaka anao ohatra ny kisarisary nataon'ny gazety tamin'ireny dia nahazo natao zay. Tonga ny deuxième république dia niova tanteraka hatramin'ny gazety zay nisy anareo aza censuré, tsy afaka namoaka tokony avoaka fa misy censure zay. Tonga tamin'ny troisième république tapany voalohany dia afaka nitenitsika. Rehefa afaka niteny indray tsika dia nanararoatra miteny tsy tokony tenenina, manaratsy olona, tsy manaratsy ny asa atao fa ny olona no tsikerany. Ka noho zay tsika dia mbola averina ndray mandeha zany misy lalàna tsy maintsy arahana rehefa manao zay demokrasia zay tsika. Afaka miteny ianao fa ny zavatra tenenina dia maripoditra, tsy hanala baraka olona, tsy hamoaka olona, na ny mpitondra na ny oentina dia samy ajaina daholo. Zay rehetra zay tsy nisy tamitsika, zany natonga atsika ho sarotiny tamin'ny
fanaovantsika zay ny fampiasantsika demokrasia zay misy ny demokrasia amitsika saigny marefo zay ny olana mbola nanapitrotraka moa ty valanaretina coronavirus ty dia maro ny zavatra simba tamizay na iny azy de fombatsika azy nety Madagasikara dia nosimbany ty valanaretina ty ny fianakavitsy afaka famagny ny famadiana tsy azo atao ny fianatotoky tsy azo atao ny fanaovana mariazy vitsikely ny olo afaka manatra zany rehetra zany de noho ny ty aretina coronavirus ty dia marefo zany izy am'izao fotoana zao. Inona ny tena antony mamparefo azy? Mamparefo azy de satria tsy afaka manao an'izay zavatra azontsika atao na miambina atsika de tsy azo atao ny ohatrany olona manjato anatin'ny fiangonana de fa hevitra anankiray zay maneho hevitra anao dia tsy tokony satria le olona sahirana ao anatin'izay fiomona zay miboka atsika satria zay ny lalanan'le vokatry ny aretiny io rehefa miboka anao ino moa ny zavatra azo ataonao de anao reny afaka miteny niteranao fa tsy afaka miolona rehetra tsy afaka mamory olona anao noho zay valina retina zay. Tahaka ny ahoana ary zay resaka hoe endriky ny demokrasia tena izy zay raha hoe eo amin'ny toerana misy anareo amin'ny hoe mampatsiahy ny zava-misy na ho an'ny entiny io na ho an'ny mpitondra mampatsiahy zay ny zavatra ho tenenina ny zavatra atao eny fa na de fietsika azy raha va tsy manaraka an'izay tsika dia tsy manaraka ny fenitra demokratika atsika fa de manao fanjakany baroa zay baroa zay nefa tsy mety efa betsaka ny zavatra izy ny mamparero antsika ny de miembotra amin'ny firenetsika nandritra fotoana maro hoe nanomboka teny taona fitopolo nakatytsika de tsy mitahatra miembotra nasanam-bola atsika azy raha ohatra ka tany amin'ny taona fitopolo tany ny sandam-bola mbola 1.10 ariary ny ray 1 franc français tam'izany fotoana zany dia mbola niaina tsara atsika de niembotra am'izao fotoana zao fa ohatriny efa ho 4 arivo ny vola vahiny zay iainatsika am'izao fotoana zao dikazay totonga ny niarikarenatsika taloha mividy essence ianao mividy essence ny 7 arivo mahavitanao mandeha lavitra zao nga mahazo essence 3 arivo tsy 7 arivo 3 arivo tsy mahavitanao mandeha lavitra zao zany dia endrika anankiray niembotra koa tsika dia jireonge tamin'ny taona fitopolo atsika nanana industrie belebe teto Madagasikara resina ohatra ny tany mahajanga nisy an'izany fitima zany ny teto nisy an'izany sodiam zany nanao montage na tomobile Peugeot Renault teto amitsika teto taloha ny roa fitopolo ankehitriny izy ansisa zone France sisa mipetraka eto so zone France ratsy fa tsy mitovy taloha na anan'izany orinasa be dehibe zany atsika teto zao orinasa atsika tsisy na ny compagnie de navigation ty amitsika zara raha misy taloha nefa na anan'izany CMDM zany na ana CMC zany tsika afaka nykodidina Madagasikara 5000 km ny morotsiraka atsika na bateau anankiray ho afanjakana hitatitra olo manodidina iny tsy vitatsika tsony niemotra atsika zay vokatra ny demokrasia tsy nilamina. Inona zany tena hoe nampiemotra an'izay demokrasia zay hoe toe-tsaina saly fomba ny fitantanana n'le firena amin'ny ankapobeny no tsy tonga tany amin'ny tsy nisy fiatraikany tamin'ny vahoaka nentiny ny rotoroto loatra atsika rehefa hiditra amin'ny zavatra zandrena misy fandaminana ny rotoroto be tsika satria ny foanatsika etra isan-dahany de niazakazaka atsika de libre na ny dahany hoe tamin'ireny nandositra satria raha vao tsy mandoa etra anao de efa tsy afaka mivoaka ny trano zao ny olona ny mpanao ratsy ndray mandehanderaka nyty Madagasikara atsika ty tsy voafeny olona lasa tsy fantatra tsony iza ny olon-dratsy iza ny olo tsara ka raha no zay fiamora atsika zay de io izy io mitakitsika fanjakany madiniky tsy mamely manao an'izay fa zay ny tendance tam'izany ka rehefa tonga tokoa ny izy de io atsika nanao ny révolution atsika révolution tsy nandeha am'izay tokony ho izy de eo atsika zao. Mbola tsy voavaly le hoe inona no asa antsihatra efa nataonareo to am'izay fampatsiahivana zay resaka fahalalahany demokrasia sy ny fahalalahana amin'ity ny eto amintsika zay nampatsiahy zay raha resatsika ny ambotry-manjaka zay hitatsika saka nisy raha mandrika be dehibe de niteny zay ary nanoratra tany amin'ny tompony andraikitra ny projet présidentiel hoe alohanareo miresaka ndre mandeha fa tsy nisy ny fampiresahana atao fa tsy ampy ny fampiresahana samy mijorojoro amin'ny heviny de narahana zay hevitra nay zay de izy lamina tsy nisy raha mandrika teto mampatsiahy zay
be deaibe ny dossier tonga aty aminay ty indrindra fa tany zay manakorotana atsika am'izao fotoana zao lasany mpanambola ny tany ho an'ny voaka madinika tantsara eny na ivitambe aza velariko lavidavitra indray zany le resaka hoe fahalalahana maneho hevitra am'izao fotoana zao tsika indrindra moa tao anatin'iny hoe amehana ara-pahasalamana iny misy ireo karazana hoe fanangonana olona etsy roa ny fitondram-panjakana zay mamory vahoaka amin'ny toerana maro samihafa rehefa hitokana zavatra tsy voaja intsony le lanelana ary dia mivangongo etsy an-daniny ihany keo ny mpanohatra am'izao fotoana zao raha tsy teny efa tsy nitasy fianaratsoa vao tamin'ity herinandro ity ny hoe aneo hevitra de tonga de misy ny fanakanana aiza oaza zany ny fisin'le demokrasia hoe rehefa nympitondra aveny manao ny ataony de mety fa rehefa ny mpanohatra no manao etsika de tonga de sakanana anasolo misy zavatra anakoroa tsy fotoana ny fanakorotana zao tsy fotoana ny anaovantsika etsika andalambe etsika zao fotoana zao tsy mahatsara firenentsika zany misy zavatra tsy maintsy alamina melobe mihitsy tsy hoe raha pitso anao nao fihetsiketsena de androany mametraka fangatahana mbola tsy mivaly akory ny fangatahana tonga de fa miteny zay tsy maintsy mandeha eo tsy fotoana fanaovana an'izany zao fa fotoana fa eratsika midinika tsara midinika melo ny tompony andraikitra any amin'ny force sy ny préfet zay mendraikitra an'izay melo préfet de police milesaka melo fa tsy hoe am'izao zay ho avy eo de tonga de ohatrany imposé ena le izy tsy fantatra koa zay fandaminan'olo lany fa misy fampiresahana melo tokony ho atao zay ny tokony atao zay tsy hitanao hoe misy mizanatsy indrindrina ve ao anatin'izay tranga teniniko zay hoe rehefa mpitondra ato de rehefa mpanohatra ato mizanatsy indrinila dia arakaraka fipetraka an'le olona raha ohatra ka anao am'plasy ny mpanohitra de milaza mizanatsy indrinila izy fa rehefa anao am'plasy ny mpitondra de milaza hoe mety io ka zay de mipetraka eo anelanelany foana mampatsiahy zay fa misy ny zay fahafahana amin'ny teny zay dia ataovo amin'ny ara-dalàna ny fangatahana sy ny valin'izay vao miroso am'izay efa miroso hatrany moa zany tsika ao anatin'ny hoe fanatsarana ny toekarena amin'ny ankapobeny kanefa izay resaka hoe fahalalahana zay ankehitriny miteraka disadisa ary miteraka korotana ihany keo ao anatin'ny fiarahamonina ny zava-misy am'izao fotoana zao ny mpitondra lasa manenjika an'ireo olona zay maneho hevitra ka tsy mitovy hevitra aminy mbola fomba mety ve zany am'izao fotoana zao fa tsy afaka maneho ny hevitra ankahalalahana ny olo fa rehefa hoe manitikitika n'ilay fitondrana de lasa hitediavana zavatra hafa ny mbola mila ampianarina manko mpanohitra koa eto amitsika mbola mila zavatra ianarana zany rehefa manohitra anao de le programme an'asa no tsikirianao fa tsy le olona ny teneninao zay ny problème atsika le olona ny teneniny ohatra olo iny hoe manao kiraro pointure 52 i kiraro pointure 52 nazy io ny malahirana tsy any le olana manjary miteraka attaque personnelle zay tsy zay nefa lizy fa resaoa tsy mety aminay zao fotonana ohatran'zao zay tokony resahana ary zay zavatra zay mahatonga atsika lasa voadona le ampony tsirairay ohatra za ohatra nazo ohatra za misy lasa ny volo de iny volony lasa iny mihitsiny no manao an'izao zany koa tsy fanajana olona zany tsy ohatra zay atao manao ny resaka demokrasia to amitsika fa programme tadiavo ary fanaovana tatitra dia tokony député amin'iny faritra iny no manao tatitra amin'ny vahoaka zay hoe marina fa nitsaritra anarany député de Madagascar ry zareo fa le député ao aloha manao tatitra amin'ny vahoaka misy azy mifidy azy fa any tsy mifidy azy ahoana anao iazakazaka andeha amin'ny toerana tsy mifidy anao zany ny problème mamoria olo amin'ny toerana zay mifidy nahalany anao député ny io député ka tsy afaka maneho hevitra izy zany satria ny anarany hoe député de Madagascar afaka maneho izy fa saingy misy olona ao misy olona amin'ny circonscription misy azy afaka ao aloha jerena aloha zay izy any député lany tao de afaka maneho hevitra ohatra ka député mitany hoe aza miditra aty amin'ny fiefana ty koa nareo fa tsy mety aty zay ny ataondry zareo reo de ahoana ary ataotsika am'izay fotoana zay ianao andeha amin'ny plate ninao ato aza tsy vitanao anao andeha amin'ny
circonscription olona hafa raha lany tao mahajanga anao dia mamoria olo mahajanga ny fidy anao manao tatitra aminao avoaka mahajanga raha lany tany antsirana anao dia avorio vaoko anao any antsirana dia manazava avoaka ny antsirana zay fidy anao fa manana endrika hafa le za lany tany tuliara andeha hitondra namako dia ho an'ny diego manana endrika hafa hoe déstabilisation tsy tokony tonga amin'izany atsika efa nisy ve zany ny atao hoe fampatsiahivana nataonareo mahakasika an'izay tranga zay misy fampatsiahivana nataonay ary manao atelier izy zao e manao atelier mikasika ny bonne gouvernance démocratie état de droit et droit de l'homme droits humains moa izy am'izao fotoana zao fa droit de l'homme antsony ka zay rehetra zay mahatonga zay mampatsiahy hoe tsy zahantsony ataotsika aza manao lalana taloha moa koa dia lasa zay ray mpanohitra rehetra mivondrona dia lasa zay mandeha mitoerana anankiray manao sensibilisation amin'olona ary dia inona vokatra zay lasa tsy atoko le olona ny fidintsony le olona satria efa misy olona hafa nay tonga eo dia lasa hikorotana atsika anorina any atsoy député zay lany taria dia ino manao azy ao manao tatitra voaka azo ataony izy zany e fa tsy manao an'izany atsika zao fa mitondra olona hafa atsika lasa atsika mamoro olo dia ohatra ka mararirary dia kitikitiana le mampararirary azy amin'izay ho tezitra isavoaka tsy zahantsony démocratie to amitsika afaka mandray radio afaka mandray télévision dia manazavana izy amin'izao fotoana zao fa mazakazaka ny teknôlojia afaka manao an'izany izy ny fahitanareo ary zava-misy am'izao fotoana zao hoe ireo karazana tsy nitovy hevitra tany aloha loko politika hafa nampidirina kontsa am'izao fotoana zao taratry ny démocratie ve zany hoe mbola karazana valifaty misy am'izao fotoana zao eto dia miteny ohatra zao ny valifaty tsy atao hitondrana amin'ny Madagasikara tsy atao hitondrana firenena fa natonga any amin'ny taona 3 atsika dia zao ihany misy atsika ary emitra azy dia tokony hoentina ampahendrena ampahamatorana trany ny firenetsika fa raha valifaty kosa le izy a tsy mety zany azavao tsara le hoe entina ampamatorana sy ampahendrena taky ny ahoana ny endriky le hoe mahatonga ny olona anao valifaty moko natsapanarary taloha tany kanefany a matoa atsika nanova dikan'izay a tsy nety le teo aloha dia tokony manao tsaratsara ny teo aloha zany tsika mahita ve nareo zao fa tena misy fiovana ny apodiko aminao manao no fahitanao azy za aloha zany zao mametraka fanontaniana za tsy anao enina tsy matoanao metraka fanontaniana dia misy zavatra hitanao dia zay zavatra hitanao zay tiako amafisina amanahoana fahitanareo mpanao gazety azy zay aloha zany tsy afaka mamaly satria mampanao gazety anay zany dia mijera zava-misy ny tatitra ny mpanao gazety afaka manao neviny dia zay koa afaka maneho hoe tsy zany lisy fa zao le izy zao inona ny tokony zavatra hovaina hoe nisy fomba tsy niety tany aloha tany ka tsy fanodiavana na odimbiasy ny mbola taranaka faramandimby mba hisiany fampandrosoana sy hitsanganan'le firenena araka ny tokony ho izy ny zavatra inona moa nataotsika rehefa tsy mety ny teo taloha dia voatsikera iny fitondran'olo tokany nataotsika zay taloha tany mbola néocolonialisme nataotsika zany tsisy démocratie nataotsika zay ka matotsika niditra am'izay dia vonona anatsarale izy tsy avy atrany tsy hoe androany anao mamboly vary dia androany anao ajinjavary mbola misy zavatra tsy mety arenina tsikelikely ary zay ny alpisy ny HCDDED mampatsiahy ny zavatra manahirana eto amitsika am'izao fotoana zao tsy ny mpitondra tsy ny mpanohitra fa samy manao abus dole misy manao abus amin'ny tany lazainy fa taniny io ivela fotoana izy manao an'io satria manambola misy nde sasany indray a lazaina fa eto fotoana azaoko mamaritra ny tany bebe kokoa mampatsiahy zay fa ary manao kritika ny zavatra zay tsy mety zany satria tsy tany jiaby terrain domanial ary mbola misy tany hafa zay bodon'olona zay aminay ty fa zay dossier zay mbola hojerenaiky akio zay ho avy ny atao hoe fifidianana olona ianareo moa sady eo anatin'ilay hoe
fijerena ny tany tandalana am'izao fotoana zao miteraka resa be mahakasika an'le hoe mbola tsy voafidy ny filohan'ny faritany mbola tsy tafapetraka amin'ny toerana misy azy ny be ny tanàna amin'ny faritra vitsivitsy eto amintsika io ihany keo mbola raharaham-pisarahana mahakasika ireny fitoriana tamin'ny fifidianany reny mba isiny zay atao hoe fangararana sy ny demokrasia mazava inona no andraikitra apitainareo sy raisinareo zany eo anatrehany reny zava-misy reny satria ny fifidianana dia tsy maintsy hanomboka ary tsy maintsy ho tanterahana amin'ny faraiky amby roapolo ny raiky amby folo ny volana desambra ho avy zao ny voalohany indrindra aloha zahay dia tsy mpitsara zahay koa dia tsy mpikirakira na mpanomana fifidiana zay mana ny hevitrinay zay eo ny hevitra ray dia rehefa nanontaniana ny mpitsara lalam-panorena dia nilaza izy fa mety ary zay kosa tsy anao ohatrany hoe plus pape que plus catholique que le pape rehefa nilaza izy zareo mety io dia zay koa mbola hiteny tsy mety io zay tsy mpikirakira ny fifidiana zay zany mahatonga zay hoe mankina amin'io zavatra io satria efa iny ny rafitra maratonga faratampony ahafahana manao fangatahana any monkony atsika eo zay tsy hoe hiteny ampanao gazety hoe hiteny amin'ny vahoaka hoe tsy mety ireo olona dia inona vokatra zay fa rehefa nyteny ny tompony andraikitra mikasika ny fifidianana ny lalam-panorenana dia io zany no izy dia rehefa zay zany io zany no arahantsika voaza ny demokrasia ny fifidiana ko maritra ny demokrasia mifidy ve le zareo sa tsy hifidy mpividy vavety ve le olona sa tsy mividy vavety zay misy le tiako ampitaina zay donc raha mpifidy vavety le zareo dia io zany izy demokrasia no misy règle rehefa misy règle izy ka narana ny règle zay dia zay zany le izy mpanao nizy any mpitsara ohatrany hoe manao baolina main le olona ry atsika ty ivelany mahita azy hoe main voatanatana le baolina kanefa inona zavatra miseho ny arbitre mitsoka soufflet mandeha ihany ny baolina dia inona nataonao iditra ambony terrain izy anao spectateur rehetrarehetra dia rafa ny baolina zay ny zava-misy zay atsika afaka miteny tsy raha ro kosa iny afaka miteny aty ivelana atsika fa lalàna dia izay ny lalàna zay lalàna zany zay lalàna fototra voatery manaraka an'izay tsika tsy vohitsakitsaka zao mpividy vavety satria zao ny mpividy vavety sasany mbola tsy voatendry raha ohatra ka voatendry re olona reo ka tsy mifidy zay vohitsakitsaka zavatra vohitsakitsaka zany misy olona ny ao e tsisy olona nefa ny ao dia izy nolazana fa vohitsakitsaka le olona mbola tsisy olona ny ao raha ohatra ka fa nisy ny conseil régionaux na ny provinciaux ka tsy navelona mifidy vohitsakitsaka le izy le olona za tsisy ka tsy ho verzovy zany izy rehefa tsy afaka hifidy le olona za mbola tsisy ka izy verzo eo izy le olona mbola tsy ao e fa raha ohatra fa teo le olona dia marina zay nareo tsy navela mifidy fa ny namipetraka ny HCC dia terena hanao ny fifidiana aingana le farany aingana amin'ireo rafitra roa mbola tsy mipetraka reo dia ny région sy ny faritany eto dia mampatsiaha koa zany ho an'izay olona milaza hoe faritany teo aloha diso zany faritany amin'izao fotoana zao satria zay voasolotra ny lalam-panorenana antsika io faritany amin'izao fotoana zao hoe faritany taninarivo teo aloha tsy marina zany faritany mbola tsy mipetraka rafitra ny olona ny tantana ny faritany fa faritany misy ireo vice président any amin'ny assemblée mandisa paritany nareo e vice président taninarivo vice président manjana vice président tsirana vice président toniara sisy tahaka zay koa ny sénat dikan'izay aza disona ny teny hoe tsisy zany faritany teo aloha tsy mety zany atsika mpitondra ny mpanohitra tokony tsy hiteny izay terma zay tsika fa zavatra diso no lazaitsika eto koa za koa mbola miteny enimpolo taona tsika nahatra averiko ndre mandeha tsy marina zany nanomboka tete amin'ny roa fitopolo atsika nakaty telo fitopolo nakaty no nisy an'izay fahatrana no pampana zay mamono talohany zany mamono gendarme na mamono polisy zany tratra foana amin'izao fotoana zao tsy tratra le olona sasatsasany fa inona ny antony tsika anatin'ny fiarahamonina complice ny zavatra tsy manjary
satsika midénoncer le midénoncer koa ndraindray migatra zany dolo problème taratry ny démocratie ve zay tsy taratry ny démocratie zay mahatonga atsika miteny etony hoe tsy taratry ny démocratie zany ary zay ho ny anpisiny HCDD mampatsiahy raha misy zavaraha tsy fanaraka reny dia mampatsiahy ny HCDD tsy mety zany ny olo verombo koa no migatra tamin'ny omaly zao vao nisy tondresaka mikasika ny resaka omby hay izy ty zareo maka ny ty angidimby tika manefa 5 millions d'ariary isaka adiny telo zavadozany zany zavadozany zany raha tsy manana zay anao dia tsisy olo iaro anao zany taritra fahantraradolo zany efa mamaraparana ny fiarahana moa zany tsika am'izao fotoana zao miafatra ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara ny mampatsiahy azy fa ny HCDDED tsy raha fipitsarana fa karazana arifanina ho an'ny rehetrarehetra mikasika ny demokrasia mikasika ny fanjakana tandalana mikasika ny fiarovana zon'olombelona zany rehetra zany a dia tsara ho fantatsika ary ny HCDD dia mandray fitarainana be dia be raha mahakasika ny reo loahevitra voalaza teo reny aiza ny lalana tongavan'ireo olona ireo ny toerana misy anareo zay dia aty Soanierana aty amin'ny bâtiment analogue dia tsy ahivoko foana fa maimaimpona ny fakanesana faraisana dossier na fitarainan'ireo olona zay mahatsapa fa misy tsy mety any amin'ny fiarahamonina misy azy any lian'inivon'ny fiarahamonina ve azo faritana tsara hoe inona avy reo tranga mety ahafahana mitondra zay tatitra zay ty anivonareo raha fa tsy mifanaraka amin'ny demokrasia tsy mifanaraka amin'ny fanjakana tandalana ary manososina zon'olombelona dia azo hoentina ty zany rehetra zany isaorantsika moa zany ny filohan'ny HCDDED Andriamatoa NAVONY Pierre Lenoble nanaiky tamin'ny fivainana teto amin'ny TV Presse Madagasikara mangatsitraka tompoko sotra ndre tompoko dia izay ihany koa no entiko manakatona ny fiarahantsika manaraka moa zany raha ohatra mbola misy ny feonantsika dia lohahevitra hafa no entina atao anatin'izao fandarana zao fa dia izay ihany koa no manakatona ny fiarahantsika ary entiko mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka zay veloma tompoko